nandritra izay fotoana rasy izay na dia maro azy miezaka natao mitondra mifandihy teo aloha dia mbola tsy safatrany ilay fandrosoana andramray ny malagasy. Eto any dia tsy haiko ny tsisotry ireo firenena rehetra mifandihy izay manao miezaka izay azo natao mitondra ny varaborikiny ho an'ity firenena ity. Ary amin'izao andro fatompoan'izay izao dia araky manokana ihany koa ny manamoninahitra ambony indrindra tao anatin'ny fotoan-dahy tsy izany fa ny amin'ady dia atsiraka izay firenena teo aloha sia manatrika itony. Koanio andro lehibe ankalazana ny fanimpotoana iverena ny fandeva-tena ny Madagasikara dia miantso anao any Malagasy mitsangana sy mijoroka miroso isika fa tsy eny mifarinonezaka isika iara-iasa isika mba ho reharentsika ity gasiara malalatsika ity. Andao miara-ietana iray fo iray saina satria tandrasana iraisana ity ary ho ampiongonana no iarahantsika mandrafitra manomboka izao. Manontany tena mantsy nahoana enimpolo taona teoriana fa dimy eo alohan'ny farantsika amin'ny fahantrano ka tsy mahagaga anie zany impiry ny fanonganam-panjakana nisy teto. Raha tsy disan'izany anie tsy salamizao ty fireneny ity. Raha mitainitsika hoe anao tomobile fiarakodia Malagasy car efa nisy anie ny fanaovana 504 teto fandrafetana 504 efa nisy anie ny carenzy fa mipotehana daholo zany taloha fa raha ohatra ka nisy ny continuité de l'état tsy salamizao ty fireneny ity. Politika moa tsy maintsy misy mpitondra ary misy mpanohitra. Zay ny lalàna demokrasia. Ninona mety fanoherana amin'ny tranga tsy asakana fanotrondro zany dia fa tapa-kevitra mpitondra. Zay nina ndraiky ty mpitondra dia manao zay sitraka azon'ny malagasy rehetra fiadanana sy fahasambarana eo amin'ny fiainana. Ny adidin'ny mpanohitra dia ny manitsy zany dia zany raha ohatra ka misy tsy mety ny ataon'ny mpitondra fa sanatry ny vava zay mampalahelo sy fanaratsy sy fanenjika. Zay moa dia za manokana dia tsy mankasitraka loatra zay fa ny fifanakaloja-kevitra no tokony atao.